natao hoe Iva aminy ary hiditra atao amin'ny Radio Viva mba iresadresaka amin'ia Mamy Patrick. Tsika amin'izao atoandro izao ny mpiaino ajaina dia Andriamatoa Iva Lindberg. Izy dia tanora ary mpandinika mpijery mpanara-maso nitoetra raha-pirenena, olon-tsotra nefa izy ka manana ny teny-mba hoentiny ao anatin'izao fivanianany eto amin'ny fandarana Okazava izao. Izy moa dia avy any amin'ny faritra Nalanjofo, avy any Toamasina any, Toamasina avy any Toamasina azafady Atsinanana, avy any Toamasina izy no tonga eto amin'izao fotoana izao ka hitondra ny fanehoan-kevitra goavana ao anatin'izao fandarana eto amin'ny Okazava izao. Miarabanao Andriamatoa Iva Lindberg. Miarabanao Monsieur Mamy Patrick, miaraba ny teknisianina miaraka aminao ato koa, ary miaraba antsika vahoaka malagasy rehetra izay mihaino sy manaraka izao fandarana eto amin'ny Radio Viva izao. Angamba hoatsokoy Andriamatoa Iva fotsiny ianao fa Lindberg somary lava sady fantaniana voaloha mena voninahitra ny toerana misy anao, lavitra ianao avy any Toamasina any, tanora dia tanora tokoa ary mpandinika sy mpanara-maso nitoetra raha-pirenena. Malaza ao Toamasina ao amin'izao fotoana izao, tonga dia tambatra ilay fanontaniana ny hoe fantarana ny porin'ny Toamasina. Nefa toetra ny hoe tsy dia mbola manaiky ny olona manohatra an'izany ny olona Toamasina ao. Manao ana ihany koa toetra sosialy politika Andriamatoa Iva ao amin'ny faritra Atsinanana ao Toamasina tokoa. Ia, saotra betsaka anao nametraka amin'ny fanontaniana Mamy Patrick mikasika an'ilay fanitarana ny poro. Raha ny tena marina angamba le fifampiresahana sy ny fanazavana amin'ny vahoakan'ny Toamasina mety tsy dia ampy, tsy dia tafapakany amin'ny vahoaka, ka eo angamba ny tokony ho hisy ezaka be dia be ary mafimafy ho ataon'ity fitondram-panjakana ity, satria na ny ray aman-dreny na ny vahoakan'ny Toamasina dia velona tebiteby amin'ny fanitarana ny poro eo amin'ny lafiny environnement izany, eo amin'ny lafiny fahadiovana eny amin'ny sisin-dranomasina, ka izany mila fanazavana bebe kokoa amin'ny vahoakan'ny Toamasina satria manahy mafy ny vahoakan'ny Toamasina amin'ny assurance izay tokony hisy eo amin'ny tanànan'ny Toamasina. Azoko zany tsy azoko zany mba fanazavanao mila fanazavana le vahoaka ary izay mahatonga an'zareo mbola tsy mety izay fanitarana izay fa mila miresaka tsara, mila ampahafantarina tsara zany sy ny vahaolana maharitra raisiny ao anatin'izay miaraka amin'ireo fanjakana japonais izay manampy tanteraka. Izay misy ny Monsieur Mamy Patrick satria hitanao ny fanitarana ny poro zany dia tsy maintsy hisy ny fikitihana n'iny sisin-dranomasina eo amin'ny tanànan'ny Tamatavy iny. Eo zany mbola tsy mazava amin'ny vahoaka hoe ahoana ny conséquence-ny dia ahoana ny mesure ho raisin'ny teknisianina izay hanao an'io fanitarana io, hoe hatraiza ny voka-drasiny sy ny voka-tsoany eo amin'ny tanànan'ny Toamasina. Dia io zany mila hazavaina bebe kokoa amin'ny vahoaka sy amin'ireo ray aman-dreny any amin'ny faritry Toamasina iny satria matahotra ary manahy mafy ny vahoaka ny Toamasina amin'ny vokatra ateraky io fanitarana io. Zay momba ilay fanitarana ny Toamasina fa mbola toy moa ilay fanontaniana teo hoe manomana ny resaka ara-politika sosialy amin'ny faritra Toamasina ito.
raha ny Kapobe zany, kapobe. raha ny ara-politika moa zany dia itovitovizana ihany eran'ny Madagasikara satria raha atao bango tokana angamba dia tsisy fahalalahana maneho hevitra eto Madagasikara n'aiza n'aiza tany misy anao. Ka izany zany ny olana amin'ny resaka ara-politika any amin'ny faritany Toamasina iny. Mitovy amin'ny faritra rehetrarehetra ihany ny zava-misy any Toamasina. Ny ara-tsosialy amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana sy ny karazany. Any resaka tsy fandriam-pahalemana dia eto zao dia midera an'ireo polisym-pirenena any Toamasina aloha izay tarihin'ny FIPA satria manao ezaka mafy dia mafy ireo polisym-pirenena ireo ny FIPA ao Toamasina ao. Be dia be ny vokatra azo tatoato mikasika ny fandriam-pahalemana ao an-tampon-tanànan'ny Toamasina. Ireny mpandroba sy ireny mpanao sinitsinito mahery ny anelakelan-trano ireny dia be dia be ny vokatra azo. Fa ny any ambanivohitra ngamba tsy ampy ny mpitandro filaminana, tsy ampy ny olona atao hiaro ny vahoaka madinika any ambanivohitra any amin'ny distrika sy ny commune isan-karazany any, dia eo no mahagaga hoe hatraiza ny fomba fitsinjarana ireo mpitandro filaminana ireo, mety havangongo aty an-drenivohitra daholo ve hanao inona aty dia atao inona ny vahoaka madinika any amin'ny commune sy ny distrika izay any amin'ny faritany any. Satria any amin'ny distrika sy ny commune dia mbola manjaka ny tsy fandriam-pahalemana any amin'iny faritra madinidinika. Any moa tsy mba misy an'ilay hoe dinadina any faritra atsimo rehetra misy an'ilay hoe dina be sy ny karazany faritra sasany. Any tsy misy an'ilay hoe dina salam'izany. Hatreto aloha dia mbola tsy Fokon'olona zany tsy nanangana hoe karazana hoe dina. hatreto aloha mbola tsy naheno misy aho hoe misy dina, fa ny fampihezana ara-piarahamonina sy ny hoe any anatin'ny fiarahamonina any no misy, fa ny olona any dia mbola miantehitra amin'ilay fitondram-panjakana sy ny ireo mpitandro filaminana izay atao hiaro azy ireo. Andriamatoa Iva zay ny any amin'ny faritra misy anao isorana betsaka ianao mitondra an'izay vaovao nampita an'izay teo, fa hiditra ao anatin'ny ady-hevitra isika fanontaniana voalohany hoe malaza ny hoe fanombanam-panjakana aminao ve amam-pandinika ny toeram-pirenena, mandinika ny ara-politika amin'ny mahatanoranao mijery akaiky an'izay toe-javatra rehetra izay, tena misy an'izay tokoa ve ary mitondra ve izay le hoe fanonganam-panjakana izay tokoa? Kasika an'ilay fanonganam-panjakana dia eto aho dia miteny mampatrika hoe ary mametra-panontaniana hoe iza moa ilay fanjakana. Ny fanjakana angamba dia ny vahoaka ao amin'ny firenena izay misy azy, ary io vahoaka io dia nametraka ny mpitondra izay hitantana azy tamin'ny alalan'ny fifidianana demokratika izay nisy teto tamin'ny tany sy ny firenena. Marina fa voafidy tamin'ny fomba ara-demokratika io mpitondra io, nefa na dia eo zany mahavoafidy azy dia tsy afaka hanao izay tiany atao io mpitondra io ary tsy manana lalàna sy zo hanao an'izany, fa misy ny lalàna izay mifehy an'izany fitondrana zany eto amin'ity tany Madagasikara ity dia ny lalam-panondrenana. Ao anatin'ny lalam-panondrenana dia misy mazava tsara ny antsoina hoe assemblée any amin'ny députation, any amin'ny député ngambany, assemblée nationale. Voasoratra ao tsara fa afaka manara-maso ny asa ataon'ny filoham-pirenena sy ny fanapahan-tanteraka ny any amin'ny assemblée. Raha misy zavatra tsy dia mety tsara amin'ny vahoaka dia mitanena ireo vahoaka dia mandray andraikitra ireo député ireo any amin'ny assemblée nationale. Nanao an'izany ve ireo député ireo teto amin'ity firenena ity? Raha nanao an'izany ny député dia tonga tamin'ny tanjona izay nataony ve izy? Raha tonga tamin'ny tanjona izay nataony izy dia hatraiza ny fandraisan'ny fitondrana andraikitra tamin'izany zavatra nataony député zany. Eto Madagasikara dia mandeha hatrany ny fanampenam-bava sy ny
raha mahatahora rehetrarehetra atao amin'ny vahoaka malagasy. Ka na eo aza izany andraikitra resin'ny député izany dia mbola mampiasa ny heriny amin'ny fanakanana ny zavatra zay nataon'ny député dia ny fametrahana ny lalàna zay voasoratra tao anatin'ny lalam-panorenana. Ka rehefa izay lalàna zay no tsy arahan'ny mpitondra dia teraka ny atao hoe fitakihana ny fanovana. Ny fitakihana ny fanovana nefa akory dia tsy amidika fa hoe fanonganam-panjakana fa tsy fanekena ny zavatra ataon'ny mpitondra noho ny fandikana ny lalàna izay napetraka aminy mba hoentina hitondrasana ny firenena. Ny mpitondra dia natao hanatsara ny vahoaka sy hanasoa ny fiainan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Nefa raha ny zava-misy ankehitriny dia tena ohatrany mivoana amin'ny zavatra tokony nametrahana ny fitondrana teto ny zavatra ataon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Ka ny zava-misy any Andriamatoa Iva miteny ianao ny resaka député efa niroso tamin'ny dingana maro samihafa ny solombavambahoaka fa ny zavatra tsapany tao anatin'ny solombavambahoaka nisy tsy firaisan-tsaina ihany koa matoa tsy tonga tamin'ny zavatra nieritreretina sahoanao izy ianao. Tsy ny député no mety tsy niraisaina fa ny mpitondra misy no mitady ny fomba sy ny moyen ahafahany mitazona ny fahefana zay eo am-pelantanany. Ka raha niraisana ve député Andriamatoa Iva ho 18 fotsiny sisa nandany lalàna momba serasera ao anatin'ny solombavambahoaka misy firy. Ka eo indrindra no mahatonga amin'ny teny hoe ny mpitondra no mampiasa ny fomba sy ny moyen rehetrarehetra ahafahany mitazona ny fitondrana. Tsy fantatra hoe inona ny fomba sy ny moyen zay nananany nanaovany an'izany familiana zany hevitry ny vahoaka zay nentin'ny solombavambahoaka zay fa ny zava-misy dia miezaka ny fitondrana ankehitriny mamily sy mampisavoritaka ny fitakiana ataon'ny vahoaka malagasy. Anisan'ny vaovao goavana ihany koa zao fa dia nosoniavan'ny filoha satria ministra serasera mihitsy no teny ilay lalàna zay mivoaka avy any amin'ny ACC zany ny lalànan'ny serasera ondrilay indrindra amin'le tokony hoe tsy fahalalahana miteny. Ny zavatra misy nefa tany démocratique tsika mampiasa ny démocratie misy ny fanampianam-bava ary hetsika ny mpanao gazety moa zany dia tsy lefitra mihitsy manoloana an'izay toe-javatra izay. Ho anareo olon-tsotra ihany koa zany fa mandinika ny lalàna ny serasera iny satria tsy mpanao gazety ry fa hatramin'ny ianareo olon-tsotra izay miteny toy izao dia anisan'ny andraika any ahoana tokony mba fandraisanao zany an'izay toe-javatra rehetra izay. Ka io ny mbola tonga amin'ilay ady hevitsika hoe ny fanjakana amin'ny izao fotoana izao dia miezaka mitazona ny fahefana zay eo am-pelantanany. Hatrany am-piandohana ty fitondrana ty dia efa nandika ny lalàna velona sy ny lalàna misy eto amin'ity firenena ty dia ny lalàm-panorenana zany tamin'ny fametrahana sy ny fandikana ny andininy faefatra amby 20 na hoe article 54 dia mba hitazona an'izay fahefana izay izy dia miezaka mamorona ny lalàna etsy sy eroa mba higejaina ny ireo zay tsy mitovy hevitra aminy. Ny lalàna feny serasera dia noezahana angamba nanaovana ady hevitra niaraka tamin'ireo mpanao gazety nefa iarahantsika mahalala fa tsy arakaraky ny ady hevitra zay natao tsy arakaraky ny fifanarahana no voasoratra ao anatin'ny lalàna zay misy amin'izao fotoana izao fa nisy fanovana angamba le lalàna ary zay hitondrasana amehezana ny ireo zay tsy mitovy hevitra amin'ny izay no tanjona amin'io lalàna zay apetraka eo ka tsy dia mahagaga raha forceny ho apetraka io lalàna io satria izy ihany no eo dia izy no mahafantatra zay tokony ataony hitazonan'io fitondrana zay misy amin'io. Amin'ny mampandinika ny toe-draram-pirenena satria ao anatin'izay ihany koa no resaka ekonomika
resaka économie zany ny toekarena. Dia anisan'ny sehatra anankiray goavany ty resaka fitrandrahana izay misy eto Madagasikara ty amin'izao fotoana, ary atao hoe manjaka dia manjaka ny vahiny ary mampitsangana sy mampiteny ny rehetra. Tsisy tsy mitsangana zany amin'izy io, na ny olona ny fotony, na ny mpanao politika, na ny manam-pahalalana, na ny manam-pahaizana. Eny fa na dia hatraminareo olon-tsotra toy izao ary mandinika sy mijery. Inona marina tompoko ny tokony hoe zavatra horaisina eo anatrehan'izao toe-javatra zao raha ny fahitana ho azy. Eo koa zao somamanina any aminareo any amin'ny faritra Antsinanana koa misy ny any Fenerivo sy ny Karana manerana Madagasikara. Raha ny zavatra tokony horaisina dia tokony hifanentana ny vahoaka malagasy sy raha iray avy mba hanana ny fitiavan-tanindrazana marina. Aminao moa zany inona le hoe fitiavan-tanindrazana? Ny fitiavan-tanindrazana dia ny fahatsapana fa anao ity Madagasikara ity ary afaka mipetraka sy monina eto amin'ny tany misy anao ianao, ary manana eritreritra hiaro tanteraka ny tany izay misy anao. Eo amin'izay lafin'ny fitiavan-tanindrazana izay raha manoloana ny toe-javatra misy amin'ny fitrandrahana, amin'ny fomba ahoana no entina anehoana izay fitiavan-tanindrazana izay raha manoloana hoe ny fitrandrahana anankiray izay misy kaboraraka tsy anjakan'ny vahiny ka tsy azahoany ny malagasy Madagasikara tombotsoa fa lasa ny vahiny indray no manjakazaka be sy mahazo ny tombotsoa betsaka eo anivon'le izy. Inona zany le fitiavan-tanindrazana tokony hoseho Andriamatoa? Ohatra ny somamanina io tsy ampany vahoaka fa tena tsy mety sona, tena efa manisakisaka ny vahoaka dia mitroatra ny vahoaka, miaro, mijoro mba hiaro ny tany izay misy azy, hiaro ny arena izay misy ao amin'ny faritra misy azy. Ka eo zany ny tokony hamafisina hoe hamafisina ny fifanentanana, hamafisina ny firaisan-kina mba tsy hahafahan'ny vahiny manjakazaka amin'ity tany izay misy antsika ity. Satria raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia toa very maina fotsiny ny raha nalatsaky ireo ray aman-drenitsika teto tamin'ny taona tamin'ny 1947 ngambany izay niady ny atao hoe fahaleovan-tena, fa toa iverina any amin'ny fanjanahana amin'ny endriny vaovao ngamba ity Madagasikara ity. Fanjanahana amin'ny endriny vaovao ianao, fa ny zavatra hitany Andriamatoa Iva dia izao hoe ao anatin'izay hetsika rehetra hoe fampisehoana ny fitiavan-tanindrazana izay dia ohatran'ny zavatra mifanohitra daholo no zavatra hita amin'izao fotoana, tsy voaraka zany izay le hoe azafady hoe raha mitaky fifampiresahana sy fanazavana marina tiana atao ilay vahoaka eo anatrehan'ny mpitantana sy ny tompona andraikitra izay mpisahana an'izy ireny, eny fa na dia hatramin'ireo hoe tokony hifampidinika amin'ireo vahiny mitrandrana dia ohatran'ny tonga amin'ilay fitenenan'ny tanora hoe misy miaina. Ka eo tsy fantany le atao hoe fanehoan-kevitra sy ny fananganam-panjakana misy Mampatrika. Tsy fantany le hoe fanehoan-kevitra, tsy fanekena n'le zava-misy sy n'le hoe fananganam-panjakana. Tsy fantatry ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Ny ohatra ny zavatra misy any somamanina ve dia hoetraretina fa ho fananganam-panjakana? Efa hita tsotra izao fa fiarovan'ny tanindrazana, fiarovan'ny tany izay misy azy dia eritreretina ho fananganam-panjakana. Angamba tsy mety kosa zany amiko. Mbola fanontaniana apetrako aminao ihany hoe eo anivon'ny toetra raha misy eto amin'ny tany sy ny firenena, raha fahitanao hoe misy fomba mety hanarenana an'izao toe-javatra izao raha mbola ao anatin'izao fitantanana izao, mbola misy hoe ny vahaolana mety hoe ahafahana manarina ny tsy mety rehetrarehetra amin'izao. Ka eo le tonga amin'le mbola ampy ve zany ny fotoana hanarenana an'izany? Ka eo tonga amin'le hitanao rehefa manampy sofina ny mpitondra
nefa miteny ny vahoaka hoe ato misy tokony harenina tsy mety, ato misy tokony ho ahitsy, fa manampitsofina ny mpitondra raha mody tsy hita le zavatra taken'ny vahoaka, dia efa nandalo procédure maro ny fitondrana, nandalo procédure maro ny vahoaka malagasy tamin'ny alalan'ny fampiasana an'ireo solombavam-bahoaka ireo tany amin'ny antenimiram-pirenena, izay nametrahana ny lalàna izay voasotra ao anatin'ny lalam-panorenana. Nefa mbola naviliny ty fitondrana ty tamin'ny fomba zay mahagaga ny fampiasana ny atao hoe ACC io, fa nandalo ny procédure maro araka zay voasotra ao anatin'ny lalam-panorenana, nefa tsy tanteraka. Ka eto ngamba dia ny ahafahana manova an'io sy ny vahaolana dia ny vahoaka malagasy anie matoa izy maneho hevitra, matoa izy misy zavatra takiny, tsy adala ny vahoaka malagasy fa misy zavatra tsy mety ao ary misy zavatra tsy tantiny. Ka rehefa zay zavatra tsy mety ary zavatra tsy tantiny zay no miangona dia tsy maintsy ho feno ny kapoakan'ny vahoaka malagasy. Ary eo no ahatonga ny fitaken'ny vahoaka malagasy an'ilay fanovana. Ilay fanovana izay efa nisy teto tamin'ny 2009, satria izao zavatra misy zao dia efa nisy tao alohan'ny 2009 izay nitsangana ny vahoaka malagasy teto tamin'ny resaka jadona. Nitolomany ny vahoaka malagasy, tsy tanora, tsy antitra, tsy vehivavy, tsy ankizy, fa nitolona daholo tamin'ny 2009. Niary tsy olona anankiray nitolona tamin'izany fa ny vahoaka malagasy rehetrarehetra. Ka mbola matahotra fa hiverina amin'izany koa ny zavatra iainantsika amin'izao, satria efa mifeno ny kapoakan'ny vahoaka malagasy dia hitaky fanovana, hitaky fiovana ity vahoaka malagasy ity. Eo no antsoina hoe révolution tanteraka misy no takin'ny vahoaka eto amin'ity nosy misy antsika ety. Révolution tanteraka hoe ianao fa misy tsenatena tsy aritra, tsy haiko hovalianao na tsy hoe nisy mpitondra mifandimby teto Madagasikara nandritra ny fotoana maro, ary amin'ireo mpitondra mifandimby io mbola misy io ny sasany hatramin'izao, misy moa tsy miteny mihitsy, misy ny sasany ary ireo ilay miteny dia olona ny ataontsika hoe ny vahoaka ny olona nala azy tamin'ny fotoana nitondrany, mendrika eo amin'ny fanaovana politika ve tokoa ny fahitana ny hoe rehefa niala teo amin'ny fitondrana ianao dia manao indray izay fomba rehetra hitadiavana fahefana ka te hiverenana indray amin'ilay fitondrana, nefa ny zavatra nisy ahoana ny fahitanao an'izay, satria mbola hita zany mandraka ankehitriny amin'ny filalaovana politika eto Madagasikara. Akaran'izay tsika any amin'ny toeran-kafa na ny ivelany amin'ireo tany demokratika sy mandroso sy ny karazany, tsika mandalam-pandrosoana ny filazantsika. Dia misy ireo mpitondra izay efa nitondra, rehefa amin'ny fotoana tsy hitondrany dia mangina tsy miteny izy, manamasaka ny zavatra misy ao anatin'ny fikambanany sy ny karazany, na dia mivondrona ao anatin'ny atao hoe gauche à droite sy ny karazany ary dia samy mipetraka eny, fa eto amintsika zany tsy mety mangina mihitsy any matoiva, tena mivovoa ary milaza zavatra maro samiafaka. Zay no mba tiako manontaniana aminao hoe mety zay fomba filalaovana politika zay tompoko? Andeha hoe le olona teo aloha mitady hiverina amin'ny fitondrana, efa teo amin'ny fitondrana izy dia mivovoa fa mitady fahefana indray, dia mieritreritra mihitsy ho tonga hatrany amin'ny hoe teo eo amin'ny fitondrana indray. ino moa zany tsy miala eo amin'ny aloha marena le olona teo aloha olona efa nisolo ny vahoaka teo amin'ny fitondrana. mazava tsara misy. Io zany tsy miala amin'le olona efa teo amin'ny fitondrana, fa ny tsara fantatra fotsiny dia ianao rehefa nisolo ny vahoaka teo amin'ny fitondrana dia mazava tsara rehefa ny vahoaka misy no efa leo anao, ary ny vahoaka mahatsapa fa efa tsy mety noho ny nataonao teo. Ary eto amin'ity firenena ity dia misy fomba ahafahana
mitondra misy fomba ahafahana maka fitondrana dia ny fifidianana. Mino marimarina fa ny olona zay lazaina fa tsy mahandro fifidianana dia mahandro fifidianana am'izao. Ary tena sa hiatrika an'izay fifidianana zay. Fa ny olona tena te haka fitondrana no tenenina fa hoe mahandro fifidianana. Zay zavatra zay tsara jerena Monsieur Mampatrika. Ny olona sa hiandro fifidianana no tenenina fa te hanonga ampanjakana. Fa le olona te hanonga ampanjakana sy mitady fahefana no tenenina fa miandro fifidianana. Magaga. Raha hijery fotsiny amin'ny pombany aloha tonga dia teneniko misiny pomba an'Andriamatoa Andry Rajoelina. Président Andry Rajoelina dia mahandry fifidianana ary sa vonona hiatrika fifidianana. Fa mahagaga ny olona sasany miteny fa te hitady fitondrana, te hanonga ampanjakana. Izany maheno azy miteny am'izao tsy miteny izy fa miandry fotoana hiaviany fifidianana. Sahan'izany eny efa fanambarana efa be dia be ny zavatra hita teto. Nandeha ny fifidianana mery, nandeha ny fifidianana nandalo fitsapana be dia be. Raha ohatra ka tany am-pianarana dia nandalo hoe nandalo fanadinana fitsapana misy anankifito atsika teto. Mahazo moyenina fotsiny izy. Fa ny andrasany dia hoe ty fanadinana tena hiakarany amin'ny kilasy zay misy azy zay azahoany ty fitondrana ty. Efa mazava tena mazava fa ao an-damosiny ny vahoaka malagasy rehetrarehetra tonga dia teneniko misy ny tsika aloha tsy hitrony hoe ao an-damosina tsy avaozana fa ny zavatra fanambarana nisy tsisy lainga no resahana Andriamatoa iva kosa aloha hoe Andriamatoa Andry Rajoelina raha izay no tianao resahana dia anisan'ny teny mihitsy fa miandry ny fifidianana izy fifidianana ara-dalàna ary anisan'ny teny mihitsy izy hoe nara-pitsoarany fifidianana dia anisan'ny vonona ny TGV. Ny TGV moa dia ny antokony Andriamatoa Andry Rajoelina fa ny mamparany vondrona politika plateforme iny amin'ny betsaka no mitambatra ao anatin'izay samy manana ny lalana izorany ao anatrehan'izay. Fa raha hoe Andry Rajoelina manokana ma-TGV dia ny teny mihitsy ny hoe miandry ny fifidianana am-pitsoniana, fifidianana ara-dalàna ary vonona hiatrika an'izany fifidianana zany amin'ny fotoana rehetra izay mampety azy. Fa izay no tianao resahana aloha dia izay ny fanambarana retany rendanitra nivoaka tamin'ny Haino Amanjera gazety rehetra no tenenina Andriamatoa Andry Rajoelina. Fa fanontaniana farany tompoko alohan'ny andraisantsika ny antso an-tarby raha ianao manokana zany ho isan'ilay mitaky fifidianana alohan'ny fotoana hoe sa isan'ilay hiandry fifidianana sa isan'ilay iomakomana mba hampirisika ny filoham-pirenena hametra-pialàna. Raha ny zavatra mahazo ny vahoaka malagasy amin'ny izao fotoana izao aloha zany ny jerena dia efa tsisy zavatra mandeha amin'ny lohan'ny sony. Mandeha ny jadona, mandeha ny fisamborana etsia-roa, mandeha ny daroka. Ny fahantrandro vahoaka malagasy efa tsy hay sony. Ny foto-drafitrasa vita tsisy, mitokana etsia-roa. Izany mahavita an'ireny zavatra tokanana ireny. Izany mahavita an'ireny. Ny UNICEF, ny fikambanana iraisam-pirenena ny mamatsy vola dia mitokana ianao dia hoe zava-bitan'iza. Ka raha mijery ny fijaliana sy ny fahantrany vahoaka malagasy ankehitriny dia rehefa tsy ahavoatantana, rehefa tsy ahavita ny vahoaka malagasy dia aleo atao ny fifidianana alohan'ny fotoana. Fa raha hoe zany tia ny fanjakana atao hoe andraso ny fifidianana dia mahandry ne andry io. Tsisy tsy mahandro fifidianana zany eto. Fa izareo misy ny tsy mahandro fifidianana dia mila van'ny etsia-roa mandeha misambotra olona, mandeha manao ramatahora satria tsy andriny angambany fifidianana dia hitady ny vahoaka malagasy hitroatra izy mba hampalakilaky ny mandany io. Tsindry kely ianao eo amin'ny hoe fifidianana alohan'ny fotoana ka fifidianana alohan'ny fotoana ka iraisana ny communauté internationale tsy fifidianana mampiayay ihany ilay zany.
nahatongavantsika tamin'ity 4e république ty fitondrana zay misy eo dia fanarahana tamin'ny feuille de route niarahana tamin'ny communauté internationale. Ekenao avela ohatra ny fitondrana amin'izao fotoana zany miteny hoe eny ary tafakevitra tsika fa anao ny fifidianana alohan'ny fotoana raha ny fitondram-panjakana amin'izao zany miteny dia izy ny karakara ny fifidianana tafakevitra izy hoe fifidianana alohan'ny fotoana dia ahoana zany keo zany le hoe fifidianana alohan'ny fotoana dia ahoana ianao amin'izay ndrosaina ve sa PDB ny hery eto amin'ny firenena, PDB ny fikambanana isan-karazana, PDB ny resaka araka ny lalàna natao teto nefa midinganina ihany. Karaha zao fitondrana zao ny karakara fifidianana hoe ekeny international ngamba tsy de matoky an'izay hoe isa fifidianana valina ary misy fifidianana maro teto satria te hifikitra eo amin'ny plasiny foana reo. Fa raha te hanao fifidianana alohan'ny fotoana dia aleo organisen'ny rehetrarehetra zay misy eto amin'ny tany sy ny firenena dia mila manova rafitra hanomanana an'izay fifidianana zay. Olona arana idirana amin'ny antso ataribia ritahina indray mpiaino olotsika andray matoiva berka mbola eo ihany moa izy dia tanora tokoa avy amin'ny Tomasinany ary mpandinika sy mpijery mpanaraka akaiky ny toe-dram-pirenena raha misy fanontaniana tiantsika apetraka amin'ny fianakaviana dia eo izy vonona ny amaly an'izay amin'ny faran'ny antso ataribia. Eo ny arana idirana amin'ny antso ataribia ampananjanatra ny hitondrantsika ny fanehoan-kevitra ny mpianakaviana. Une filière en vente à la Miansu 24 501 65. Misy ihany koa ny numéro anankiray 033 33 501 65 amin'ny Airtel zany io ro antso anankiroa zany azontsika hitena 24 501 65 sy ny 033 33 501 65 ny Airtel zany manomboka voalohany zany tahina mandroso arenao tompoko miaravanao tompoko ento afaka maka toerana tsara ve ianao azafady? Tenena mafimafy mihitsy zay zao ianao eno tsara eto afaka mifindra toerana kely fotsiny ve ianao aza tapahana mifindrafindra toerana kely fotsiny hoe dia mitenena eno tsara ianao zay voalohany indrindra aloha raha ny tany filaminana dia efa tsy azo aterana toy satria amin'ny resaka zao misy dia misy ny vata ny trano sy ny fotoana na vaty ny trano aloha dia nalaina misy dia efatra tena efatra zao nefa dia tsy nomeny zareo zandao makamontsy ndraiky dia mangina moa iny nasresaka satria atody ve dia mambata dia manaraka zay toy ny resaka fitandrahana toy eo zao tsy tena taita be atamin'ilay vaovao raha mahita ny eran'ny Madagasikara dia tena tsisy misy ny fa vaty ny faty-bondilava fa ny tany misy anavy any Tsaravaza fandiana aza misy aho hoe any Tsaravaza fitondany foty zareo efa eran'ity Madagasikara ty zany dia tena misy voalohany mampianina vahoany ho an'ireo satria raha namasy gazety koa zao dia hoe najany ny mpanao misy koa zany ny lalana tsaiko ny loka-pena ty ny saina satria ny nalazana aminazy hoe efa tsy navela hitandraka zany zareo fa ny fanaovana ny vidiny le fanaovana ny lalany zany dia mety trandrahana zany hoe anivelan'ny francophonie zany zany volamena sy ny arenan'ny malagasy zany anivelan'le francophonie fotsiny dia atao fotsiny zay azo izonahatra amin'ny teny andro zany
ny fananany malagasy rehetrarehetra aza reto tompofarany tena marina dia zao maninona angazy ny olona gasy rehetrarehetra ve dia obesin'ireo be atahoana ny fomba hoe hitana ny olona sy hitangana ny olona rehetrarehetra misy izany hoe tonga dia railoana era amin'ny Madagasikara efa tsy lasa tony ty fa raha ohatrao misy dia tena ho lasa romanitra sy sasaki efa nampitonoana kely ary tamin'le alina teo a makasitraka maloso ny antso manaraka eto etoko miarabaka miaraka amin'ny miazany dia tenenina dia efa lasa lavitra loatra ty raha teren'isika ty efa tika ty dia lazana fa amiko manokana zany miankina amintsika vahoaka isika vahoaka ny rera zao zavatra rehetra zao zao dia efa miloka hiakatra indray fri raha ohatra moa sika vahoaka mahatanty ty karaha sika vahoaka mihitsy zany ny firesy zay mahatonga ny mpitondry io hanao zao zavatra zao satria vahoaka dia ataony ny vahoaka dia mety daholo ny vahoaka zay rehetra mitsangana zay ao ny olona le mitsangana dia rehefa naterany mpitondra vola dia manaiky dia zay zavatra zay zany no tio zay mahatonga tsika ny androso mihitsy dia tsy afaka mihitsy tsika ampandroso fifirenentsika ty raha samy mbola mitoesaitsika amin'izao fotoana zao ny hoe tsika miaina dia farany sarana ka faramandidy ny potika satria itsika zany efa zaka le miaina efa zaka le tsy miesy tetikafa intsony fa dia mipetraka fotsiny dia manana roatra tokoa ny fitondrana satria tsika vahoaka tsy afaka miesy ka misy zany tokony andray andraiky sy abidy mitaky andraiky zao fa raha ohatra fotsiny samy miresaka samy telefônina fotsiny eky dia tsy misy zavatra manjary tsony fa eno fanjakana fotsiny izy ny miainao zao izy dia mitatatana reo ao ihany fa tokony mijoro ny tsirairay avy asany andraiky ny tadesy ny tsirairay avy reny zao reny soamamany reny tokony apitsiky reny itsika vahoaka zany tokony anampy izay zavatra miteo fa raha tsika vahoaka mihitsy no manampy sy miety dia atao mpitondra zao fotsy dia misotra ndrindra tompoko isaorana betsaka ianao le mankasitraka indrindra tompoko misy tika ny antso manaraka amin'ny artela eto allo eto saly miaraka anao mamy Patrika eto dia miaraka amin'ny vahiny miaraka marina ny tenen'le namako olona ny tendro loatra aby madamateo fa itika vahoaka malagasy mihitsy a no tsy mandray andraiky sa ary tsy mandray an-tanana zavatra mahazo efa mianjady a amin'ny firenena mahazo antsika izao dia rehefa ne reny vahoaka tena mba voatra tena soamamany reny tanindrazana iraika na nety tanindrazany ty e fa tsy andro zareo irery fa tsika malagasy ray manontolo tsy takanava takavany amin'ny faritany na veto Antananarivo fa maninona nefa antsika tsy misy mihetsika dia rehefa minona an'ireny vehivavy mitovy reny reny ohatra n'ireny komiteraka ny olona voadaroka tena soamamany na alahelo ohatra foko ary lataka tamin'ny ranomasy ohatra n'ireny zany mihetaketaka tao ny mitondra fanjakany tao indrindrindrina fa mitandro ny filaminana dia hoe atanjoka aro ny vodina miaro ny vahoaka sy ny fananana nefa ny tsy ny vahoaka sy ny fananana rehefa fananana ny firenena ny sonoana no arovany zareo mampalahelo ka anjaratsika mieritreta fa andray an-tanana ny firenentsika ty vetika fa faranaka faramadinitsika no avelatsika tena tsika faranatsony eto amin'ny kitandrazana malala embonantsika ty faharoa manaranaraka resaka vasa eny amoron-dalana sy mivarotra ao anatin'ny tsena io mpivarotra tao Beirut io tamin'ny andron'ny Edgar Fetreta dia mpivarotra amoron-dalana reo io natsofoka ao anatin'ny tsena io nanamboarana tsena satria efa hoe asorona le mpivarotra amoron-dalana marina fa hoe anadio an-tanàna Antananarivo fa mbola tsisy an'izao satria mbola tsita zavatra tao eto mitany sy ny firenena miasa tsy io zone franta soa fa efa rohana koa milona telefony anenany zone franta miale ireny tsy maintsy hivarotra amoron-dalana satria mihinany amelomany vady aman-dalana reny ny rabatany reny ny maitany peda ny zavatra mitany eto amin'ny fitany sy ny firenena ty
tena tsy jereny le filoam-pirenena tsy mijery mihitsy ka fa ny fomba ataony sy mivady aman-janany sy mire mandefa manao voyage sa voyage de no sa voyage de famille fa nina foana ny atao a eraky ny tafitanentina tany ivelany any mampalahelo daholo ny zava-misy ka mianatra ny malagasy miray tanindrazana any fa raha amiko fa satria malagasy a raha ihany misankana ary malagasy a andeo miara ina indrindra fa isika reny rehetrarehetra io koa zao nympampianatra fa igreny de ho ahita an'izay tsy ho ahita eto zany ka de mba anjaratsika ny meseta sota betsaka aminareo vivato sorana betsaka ianao dia makasitraka indrindra tompo mandroso ny antso manaraka allo eto vantikarita toko miara-manao tompo hita ma amin'ny rehetrarehetra arak'izay mikatso hoanareo vaky indrindra ny anareo beninina ianareo atao anaraky indreo ianareo le tonga le fitenina hoe vomirana itatao ny fanjakana ambony many tolikanareo zany fa mbola iza niavinareo aty mahainonareo miavy izao fotiny natao a fidiny aminareo a mivarotra amoron-dalana fa aleo a ny mately zay manofoty satria manavady aman-drano nefa nivehana baka mipety akoza nareo piasatsy miakiny kely karaha mampiasa fanjakana tonga le fitenana hoe dedehelina tonga de rano tonga tena hoe nareo ianareo transporteur sy dedaina na taxivindra na pitaritiaposikosy na bazazy raha esinitasinsisy de tsy mareo sara vidina ianareo taiory sisisisisy de reo fitotondrahana ny vidiny vidiny vokatrandreo ianareo tasy vahoaka masarteny risirena eo nateny ny fanarotapahifana ataony fitoram-panjakana ty atao sorona ianareo miady amin'ny vahoaka vatonga sena ve nareo e ianareo tikatona sekorinary samiasy tolikanareo fa ianareo mafataka fa resaka ny tosy fanina lavesana satria tsy milakamo nakely sakafo ianareo mpianosaresana de tatenarana efa misy asa ve savo anareo sambo mitarika sarety any ianareo foroana tokotany sy mitarany asa aminy na ny piasany eo aminareo ary a de mbola be karama no ianareo sisisa izao ianareo mpanao gazety afa mataosinareo tamy vahoaka tsy manakilembelany fa tenambava tsy marika tamy tarany isika neta sisisa voatanisa de mbola tsy te iamby etoko izao baorina efa manetika ny vavorony zao mbola telo mbola saka tsika iamby te zao baorina efa manetika ny vahoaka fa anjaratsika mieteka tokoatokoato isorana betsaka ianao dia mankasitraka mandroso ny antso manaraka miarabanao tompo allo etoko allo etoko Gente, manapate, menava miresco, então, rapaz, outra me magara, depois que tudo que tem está sendo cuidado, que vai ser um fato da outra, ele está aqui, fica na maneira. Fica nós está fazendo bola, ande que ele abre, que ele está onde que ele está panau polisi, faz fica no magari, que a lei fica malagasy, isso me faz. anjeo tsara kosa aloha hoe andeha hoe niavoloha dia nio tsara fa zaona roso be manadala ny niavoloha manjary mitarika zavatra tsy izy mila tiniana tsara zany fa tsy mihety etovoko ny président mirakakiraka tsara lavitra mizao nataony a naonga vahoaka izy président raha valo manana tsara be koa nataony a fa nietitety nataony a naonga vahoaka ty fitondrano ty zany tena hita mihitsy tsisy ilana azy mihitsy tsisy de tsy ataony gaga nefa mifamatombotory any le vahoaka hoe fa manino voaloha zay fa re manarakaraka tompoka vaty fanetasy manko miantso zay de malahelo amin'ny samborana amin'ny tay zobeanay ovitandemanan'olo io na aman-drenina aty io tsisy idirany mihitsy amin'ny fomamany zanako fomamanina zaty isanjaty olo io fa tsy zay ara malahelo ndraindray hoe ay zany izy
nefa dia sangorony no vitany inona ny antony hoe izy miaraka amin'ny prezidantavelona ka eto dia miasa amin'ny vahoaka eny zay atelivombamo efa vonona izy efa tonga teny mamasina ia tamin'ny sabotsy miandro toty avala tamina rifotona izy tonga tia zay masomamanina aloranga azera famijalo ny vahoaka sotako Isaorana betsaka ianao dia mankasitraka mandrosina antsoa manaraka. Miarabanao tompoko. miaraba namana Patrika saina tembotapetsa dia miaraba amin'ny vahiny nasainao vivao to dia miaraba amin'ny vahoaka malagasy ny voaloha teny dia momba amin'ny filoham-pirenena zay efa olana amin'izao lafa olana ilay filoham-pirenena satria makapakahaka baiko ny vahiny tsy mahavita miaro ny tombontsom-pirenena tony fa tombontso ataony dika vilana hoe tombontsom-pirenena fa tombontso vahiny ilay arovany eo dia tsy mety tombo miampy loha dia ny filoham-pirenena mihitsy ny olana eto dia misy amin'ilay mpanohatra milava manana vahaolana efa vahaolana toka hoe mito ny vahaolana efa firenetsy tompo le tondra mihitsy ny ny olana eto amin'ny firenetsika tsy mahasamijoro amin'ny fahamarinana matahotra amin'ny aina eny io fitondrana io misy tompony eo olona manafinoana ny tompony eo olona mijoro amin'ny fahamarinana mihitsy zany fa tsy olona hoe tompony rehana amina ny misy tompony fitondrana io ary avy amin'ny jesosy tompony fitondrana ary sampana fotsiny eo amin'izao tontolo izao fanjakana dia an'Andriamanitra ary ny sampany eo amin'izao tontolo izao zany ilay fanjakana fa tsika mandala amin'ny fahamarinana fa tsy izao fiainana tsy manjary eny amin'ny vahoaka izao amin'ny 2018 nahita mpitondra vaovao tsika zay ny fanampy fa raha mbola iny ao tantara ratsy zay ataona betsaka Isaorana betsaka ianao dia mankasitraka indrindra tompoko. Mandrosina antsoa manaraka. Io tompoko. manazanao misy mampandroy tsy natao iny allo Miaraba tompoko. aliás eu estou tempo tem mamuda anaka rehefa manaky nono izy Isaorana betsaka ianao dia mankasitraka. Mandrosiny antsoa manaraka. Io tompoko. Miarabanao. Tenena mafimafy azafady a. Anaona tompoko. Miaraba tompoko. Miaraba ny vahiny dia rabe fiza. Izany dia manao antsary teraka tsara fantafandiny. Otrika raha efana efa tonga ny sika amin'ny asiany. Dia manao antsary fotsy eo an'be ny tanàna tsara fantafandiny andeha matoana taony. Sakandro sonoro raha te hiaraka amin'ny biby eo anao a sakandro miampy ny biby tetsotry izy ay ampy zakany fa tekenay soa andakazaka aminay zay tetika amin'ny biby eo a biby zany fitarsarza hoe biby ka anay dia efa vory efa taminarivo tianganay a rozy dia efa mipody koa sotra tompoko. Isaorana betsaka ianao. Mankasitraka. Dia roso hoe isa mipody koa zay tarina amin'ny besireo. Mankasitraka tompoko. Mandrosiny antso manaraka. Io tompoko. Allo? allo Io tompoko. tsika malagasy tompoko raha ny tena marina tsy mahita député za fa député amin'ny maletra eo ary na dia ny olona dia lalàna tsy mijereny tolohan'ny olona koa dia lany dika ny tsizitra reo raha filoham-pirenena indray fiaraha mahita laingalaingaka amin'izay ny sinoa tsy mikarana ny tompon'ity tany ity fa tsy tsika gasy itsony itsika gasy matahotra anakirimozena sy kalaknikova efa kelikely sika dia verina tamin'ny amin'ny fezay ho andevon'ireo sotra tompoko. Isaorana betsaka ianao antso roso isan'olay isitsika. Antso faraka.
Ento miravaka. Moramora le radioanao dia miteny. Miarabanao vivako dia miaraban'ny vahiny. Ento. Dia zao ny zavatra manahirana aloha kely tamin'ny ravianakay tamin'ny Ramatotona. Ary tsy mahay miresaka fivavahany izy ao anatin'ny baiboly ao amin'ilay hoe napetraka Andriamanitra io olona io. Andriamanitra tsy mametaka zavatra ratsy ho an'ny vahoaka izany. Fa aoka izy mba handinika tsara, tsy hamakafaka tsara ary tokony hanitra baiboly izy. Dia ny faharoa dia ny tiako ambara vahoaka zany dia rehefa vonona atao bitika pasilansany an-trano daholo dia fanam-potoana. Ataova ambany tapany zany le fotoana rehefa tena aponga ny zavatra. Fa tsy mety hoe amin'ny telefona sarika any amin'ireo force reo no tena hery zany. Any amin'ny force reo nefa misy vonona. Dia fotsiny tongava sika rehefa sa ataova mibitika tsirairay eo any vahoaka rehetra tsy akanavaka zany. Isorana betsaka ianao antsoe farany. Ento. Ianao natoko nadanao monsieur Mampatrick. Ento. Ny zava-misy amin'izao fotoana moa dia efa raha malala zany fa le tonga mihitsy no tokony teny izay mety misy fa ny andriambavilany tena akaikiny no sy mitondra azy misangany. Raha nasinan'le teny satria raha mandolo mahatareta izay misy eny tena tsy tokony izao mihitsy tena firenena satria ny tena firenena tena tavela. Dia tsara amin'any misy toerana. Fa inona no tamin'ny ampiasana tsy misy fitaovana tsy misy ninona fa zavatra mampalahelo. Ny ampiasana dia ambony birao tsisy ninona azo atao. Mahatsiaro ny tamin'ny 91 izay ny nampahatonga ny olona mitondra tamin'ny 91 ny tsibisi ny asa sy ny fitaovana tao ampiasana. Manaraka an'izany ilay tamin'izany moa zany ny vola karaman'olona ray zaraina roa. Zany hoe mpinamana zany io ny karaman'ray iny ao zaraina fa ny tekitsiny ny farangisy ny fotan'iny mba bolina. Fa zay zavatra izay ny ohatra mitady hipotra amin'izao fotoana izao. Satria andrakazakany ilay tonga sy ny vatiny sy ny mpianakaviany ilay vola fanjakana. Raha aminaza zany ao amin'ny ministéran'ny fampianarana io izay hoe dia ao amin'ny ministéran'ny vola mihitsy ny tena olana. Raha izaho hoe sao dia mba lanilany fitondra fotsiny langany vola fa tsy misy tombontsoan'le piasa fa firenena efa mitongany. Izay tena tokoko amin'ny Isorana betsaka ianao dia mankasitraka indrindra tompoko. Isorana betsaka ianareo tamin'ny antso an-taraby ampanajana izay nentinareo rehetra ny mpiaino ajaina. Mankasitraka mankatelina antsika rehetra tsy misopirako fotsiny tao anatin'izay rehetra izay dia ny hoe Andriamanitra hoy ilay olona tsy nametraka tsy mametraka olona ratsy fanahy zany eo amin'ny toerana iray. Non, diso izay ny toetra namboarin'Andriamanitra tamin'ny olona tompoko raha ny d'origine dia ny tsara. Noho izany ny olona no misafidy na hanao ny tsara izy na hanao ny ratsy. Fa Andriamanitra no mijery hoe manao ny tsara na manao ny ratsy ty olo ty dia aleo an'Andriamanitra indray ny fanapahana sy ny didy rehetrarehetra sy ny ady mety ho hatrehana eo anatrehan'izay. Izay angamba no tekeny fa Andriamatoa Liva Lindberg izay ny vahiny teto amin'ny fandaharana ho kazava izay ny andro tarobia asa inona tokoa miteny entinao mananana izao fivaniananao teto amin'ny fandaharana ho kazava izao. Ny teny farany angamba misy Mampatrick dia afatra ho an'izay miteny fa hoe misy hanomba-panjakana eto, tsy misy mpanomba-panjakana eto fa fitakiana tsotra fiarovana ny tanindrazana no ataony vahoaka malagasy eto. Fa ny toe-java-misy eto efa miompampana, efa tsy araky ny tokony izy isony, ny teritery, ny antsozay sy ny isan-karazany izay mandeha. Fa raha ny vahoaka malagasy mino marimarina fa tsy te hiditra amin'izany korontana zany, tsy te hiditra amin'izany ny fanombanam-panjakana zany fa
ny mpitondra misy ngamba no efa te hanombana ny tenany. Ary ireo olona zay mitabataba eseroa reo dia olona tia tanindrazana reo, ary araky ny eto moa dia mbola mamerina satria misy tenin'Andriamatoa ministre Augustin Andriamananao zay hoe eloka ho an'ny olona anankiray ve ny fitiavan-tanindrazana. Zay ny fanontaniana apetrako amin'ny vahoaka malagasy tsirairay hoe eloka ho an'ny olona tsirairay ve ny fitiavan-tanindrazana. Ka raha ny eritreritra ny fitondra fanjakana hoe andeha hanonga anazy ngambany tsisy, fa ny filaminana raha ny tadiavin'ny vahoaka malagasy fa noho ny zavatra efa tsy mandeha amin'ny laoniny, noho ny fijaliana sy ny fahantrana misy amin'ny vahoaka malagasy no mahatonga an'izao fitakina sy ny menomenona ataon'ny vahoaka malagasy zao. Ary mbola mankahery an'ireo vahoaka namana manoloana zao zava-misy iainan'ny vahoaka tsirairay zao. Dia misaotra no Andriamatoa Mamy Patrik karaha nasanay teto amin'ny Radio Viva, misaotra ny teknisianina ihany koa, ary misaotra ny vahoaka malagasy naharitra ny ainy hatramin'ny farany. Iso nabetsaka ianao makasitraka tanora Vianalava any Evan Tomasina, mitsotra mitondra mpanaramaso sy mpijery akaika, mitondra an'izay fanehoan-kevitra sy namaly ny fanontaniana rehetra teto.